tanteraka ireo faminaniany testamenta taloha ary ho resantsika faharoa ny hoe ny fahefan'ny soratra masina manasanao ampitiavana mba samy ahita fifaliana ao anatin'izany tinitinika izany. Ry namana mpiara-mianatra rehetra, faly indray miaona aminao amin'ity maraina vaovao ity, manolotra ny arahaba mba hampirarintsoa anao, tononoko mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny tompo. Dia araka hivavaka isika ho fanombohana izao fotoana izao. Jehovah rainay any an-danitro, ianao no mpahary anay, ianao no mpitantana anay sy mpikarakara anay. Misaotra anao izahay no ny fitiavana lehibe izay aseho anao isan'andro san'andro amin'ny fiainanay, ka mbola afaka manana ity fotoana sarobidy ity izay arahanay mandinika ny teninao. Tsy mendrika izahay kanefa fa dia norakofan'ny fahasoavanao, mangataka anao mba hamindra fosy hamindra ny elokay. Dia mitahy endrika izao mpiaino izao, aoka ho fanahy iray ny faneno masina no hampianatra anay ny teninao. Minara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ny fahefan'ny soratra masina tanteraka izay voalaza ny soratra masina. Ankoatran'ireo famantarana manokana sy fanambarana ny resahin'i Jaona mba hanehoana ny maha-Mesia an Jesosy, araka hitantsika omaly, dia nampiasain'ny koa ny fahefan'ny soratra masina ny testamenta taloha ary ny faminaniana ny apôstôly Jaona, izay nanambara milony amin'ny asan'i Kristy. Manandanja ny testamenta taloha ary tsy ao amin'ny filazantsaran'i Jaona ihany, fa ny testamenta vaovao iray manontolo dia manambara amintsika fa tena zava-dehibe ny testamenta taloha ary ny mombamomba ny Jesosy dia voarakitra ao amin'ny soratra masina na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao izany. Ary izay no zavatra resantsika, ary izay ny antony nahatonga Jesosy andeha ho jerevantsika betrany ny voalazan'ny filazantsaran'i Jaona 5:7-20. Hoy ny fanambaran'i Jesosy, baiko izy ity. Tsy hoe fiangaviana hoe mba angamba, fa tonga dia baiko. Hoy Jesosy, dinionareo ny soratra masina. Izy tsy miteny hoe dinionao, fa dinionareo zany hoe na iza ianao, na toerana manahoana ny toerana manahoana no misy anao, dia men'Andriamanitra zo ianao andinika ny soratra masina. Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Zany no fanambaran'i Jesosy, mahitsy, mazava. Ny fanambaran'i Jesosy tsy misalasala izy. Tsy misalasala mihitsy Jesosy maneho fa ny soratra masina dia maneho an Jesosy. Tena manana fahefana amin'izany fanambarana momba ny amin'i Jesosy zany mihitsy ny filazantsara. Dia hoy ny voalazany hoe dinionareo fa ao aminy nananareo fiainana mandrakizay. Ny ten'Andriamanitra ny soratra masina ry havana malalisany, ry mpiara-midinika amiko, ananana fiainana izany. Petsaka ireo andiny soratra masina ny milaza izany. Dia anankiray tokoa mahafinaritra dia ozy hoe ary ireny no manambara. Ny soratra masina no boky anankiray ampy alalantsika ny momba an Jesosy. Zava-dehibe izany, ary ny soratra masina dia tena fanehoana ny tenan'i Kristy sy ny asa izay nataony. Ao amin'ny boky Nomery 1:20 ka manomboka amin'ny 5 sy ny 7, dia misy toe-javatra anankiray ihany koa izay maneho ny momba ny amin'i Jesosy sy ny asa izay ataon'i Jesosy. Hoy ny voalazany mantsy. Ao amin'ny Nomery 1:20 ka ny andininy Nomery 1:20 ka ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7. Nomery 1:20 ka ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. So ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary ny tena mihetsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Egypta izay ho faty etỳ an-efitra fa tsy misy mofo na rano aty ary nimonomonina ny fanahinay ary mamona aminaina ny fanahinay toy ny mofomofo foana itony. Ary Jehovah nampandeha menarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona Israely. Dia nakeo Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanota izahay fa efa nitenina ny mitsiny an Jehovah sy ianao ifony amin'ny Jehovah izay mba hanesorany ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary hoy Jehovah taminy manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra ka dia ho velona raha mijery an'izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona tanteraka izany. Aty amin'ny filazantsaran'i Jaona 7:4 manao hoe tahaka nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak'olona. Tsy mampatsiahy ilay tantara fotsiny Jesosy eto fa amin'ny fampiasany izany hanehoan'ny tenany dia omeny antsika ny fanazavana marina ny tian'ilay tantarambara. Jesosy no nasehon'ilay menarana tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany an-efitra. Ary tsy Jesosy irery no nampiasain'i Testamenta taloha mba hanehoana ny tenany fa misy hafa ihany koa mba hanehoana Jesosy tahaka ny tenin'ny Filipo ao amin'ny Jaona 1:9-20 dia zao no fanambarana hoe efa hitanay ilay nosorata Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratany mpaminany ry mpiara-mianatra namana isany manana ny fahefany ny soratra masina mba ahatonga ny olona atsapa fa iza moa Jesosy. Manana ny fahefany amiko ny soratra masina, manana ny fahefanany aminao ny soratra masina mba ahatonga anao ino ny fanambarana fa Jesosy no tompo sy mpamonjy antsika. Amin'izao fotoana izao ary dia metraka fanontaniana kely aminao. Inona re no hery miasa mangina na kariary mampiena ny finoanao ny fahefan'ny Baiboly? Zao nefa ny tsarovy fa ny soratra masina dia tsy miova mandrakizay. Zavatra rehetra mety miova fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Ka mametraka fanontaniana hoe inona amin'ny toe-javatra eo amin'ny fiainanao no mety mahatonga hery asa mangina na kariary mampiena ny finoanao ny soratra masina. Fa ny faniriko anefa dia izao, ianao ane mbola mampisy lanja mandrakariva ny soratra masina. Amaranako azy tantara kely mampisaintsaina anao. Nisy lehilahy anankiray nanana alika masika izy. Indray andro dia nisy mpivavaka nihitra teo amin'ny tokotany isy azy. Ary ilay mpivavaka nitonina Baiboly. Tapotapoka teo in'ilay alika ary nanaikitra n'ilay anaikitra n'ilay mpitondra fivavahana hita tao amin'ity trano ty. Ilay Baiboly tiany ampilatana n'ilay fivavaka ny voakaikitra ilay alika. Tezitra ilay tompony avy hatrany dia notoviry ilay alika. Gaga ilay mpivavaka fa nahoana no vononao ilay alika. Dia hoy izy ilay tompony manao hoe tsy tiako intsony io alika io satria aorianan'ny finanana ny Baiboly teo iny dia anomoko tsara fanahy, tsy asika intsony ny alikako. Ary na ilay lehilahy zany dia resy lahatra fa manana fahefana soratra masina. Androany dia te hitarika an'sainao hoe ataovy manana ny toerany lehibe eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Ka na iza misy anao dia mba hifikiranao zany satria mitondra fiainana ho antsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra. Ndeha hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izahay fa nampafantarinao tamin'ny androany ny fahefany ny teninao izay manambaranao, manome fiainanao anay. Ary ampio zahay, mpiara-mianatra amiko izao mba hitoky mandrakariva, hifikitra ary ametraka ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanay izany teninao izany.
dia apetraka ampelantananao ny fiainanay sy izay mahasoanay fa nivavaka dia tononona sy agnatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.